Amin'ny mahandro tsy fiasana ny andron-droany akoatra ny namonjy ny trano fiangonana tsy vitsy ihany koa anefa ireo nisafidy ny hiala amin'ny fiainana andavanandro maro tamin'ireo fianakaviana no namonjy toerana mangingina ahafahana miala sasatra ahafahana mitsangatsangana toy ireto entina amintsika amin'ny sary reto dia nararoatra ny andro tsy fiasana izy ireo ahafahana miaraka amin'ny angonana. Maro ireo fianakaviana no nisafidy nitsangatsangana tamin'ity andro alakamisy 5 volana May izay andro ahatsiarovana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Ho an'ireto fianakaviana izay sendrana ireto dia nisafidy ny nitsangatsangana taty Ampasimbe 120 kilometatra miala ny renivohitra. Efa tao anatin'ny 20 taona izao ny fikambanan'ny taranaka Rasandomanana no nanao izao hetsika izao entina namafisana ny fifankatiavana sy ampifondronana ny fianakaviana. Ataona isa-taona rehefa hoe atao mandrakizay mihitsy ny taranaka sy ny rehetra ny adina dia mifahana mafisana mifankatiavana izay ahalalana hoe reto indray mivaovao niditra ny fiakabanana sy ny rehetrarehetra na pahasoavana na akafaliana na apahoriana. Amin'ny makristianina sy noho izy andro tsy fiasana no antony isafidianan'ireto fianakaviana ireto ny andro androany hifankahitany ny fianakaviana rehetra raha ny nambaran'izy ireo. Ny antony fidianana an'ilay Ascension zany dia ilay fikambananay kristiana daholo izahay ka rehefa lahatra zany zay mivavaka daholo sabotsy fanaovana didy dia ny Ascension zany mba fotoana mba ahafahanay hoe mba samy miafaka daholo ny akamaroany fikambanao aminay miara mitsangatsangana io moa zany ny fanarorotana ny fiarabana ireo nahazo fahasoavana rehetrarehetra. Ao anatin'ny fotoana tahaka izao no anararotana iarabana ireo zokiolona, ireo vao namorona tokantrano, terabao sy ireo rehetra nahazo fahasoavana tao anatin'ny taona. Akoatra ny fanaovana fialamboly iombonana tahaka ny lalao baolina, ny fanaovana beloty.